Iresaka ny tontolon'ny fizahan-tany ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Mahavelombolo ankehitriny ny ezaka fampiroboroboana ny sehatry ny fizahan-tany ao anatin'ilay hetsika Salon International du tourisme na ny ONTM 2024 araka ny tatitra noentin'ny Birao nasionaly misahana ny fizahan-tany na ny ONTM zany mpikarakara ny hetsika raha teo ny ONTM ary misahana ny fizahan-tany maro no avy eto Madagasikara miisa amin'ny 570 ano any izy ireo no avy eto amintsika ny faran'ity volana mety hatramin'ny 7 ny volana jona izao. Toy izao ny fanazavana sy ny tsara ho fantatra makasika izay hetsika raha-mpizahan-tany izay ary ny tontolo manodidina izay ihany koa. Mpisehatra ara-mpizahan-tany miisa 570 no fantatra vao avy eto Madagasikara ampahafantatra ny Madagasikara amin'ny any ivelany mandritra ilay hetsika Salon International du tourisme na ONTM 2024 izay ho tototsenandraka amin'ny 30 Mey hatramin'ny 3 Jona 2024 zao eny amin'ny village voire Andotapenaka. Io ny fantatra nandritra ny tatitra nataon'ny Birao nasionaly misahana ny fizahan-tany na ny ONTM momba ity hetsika fampiroboroboana ny sehatry ny fizahan-tany ity. Ny fahatongavan'ny vahiny aloha dia hatramin'izao dia confirmé daholo le tour opérateur, agence de voyage, blogueur ary avy any France, Allemagne, Chine, Hongrie zay ho tokony ho tonga eto Madagasikara. Donc tsy hisy olana mihitsy hatramin'izao fa dia mandeha arak'izay ny eritreretina ny ONTM sy ny fikarakarana azy. Ary efa ny teneko teo hoe ny stand dia efa 95% ny donc 5% zay eritreretina hoe d'ici une semaine dia ho feno stand rehetrarehetra. Dia misy an'le 570 éducteur zany tour opérateur, journaliste, blogueur zay hoavy. Ahitana tour opérateur sy agence de voyage avy any Frantsa, Allemagne, sy firenena amin'ny teny frantsay hafa toy ny Suisse sy Belgique ary ireo firenena tatsinanana ireo mpisehatra raha-mpizahan-tany ho avy mandritra ny ONTM ireo. Nivoatra nandritra ny fotoana kosa fa tokony tsisy atahorana ny sehatry ny fizahan-tany manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Tsy misy hatreto ny fanafoanana fahobe ny famandriana ny fitsidihana ny Madagasikara hoy ny ONTM. Etsendan zany eritreretina hitombo 100 isa-taona ireo mpizahan-tany hitsidika ny Madagasikara ato.